Ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny didin'Andriamanitra ho an'ny kristianina tsy misy fitaka. Ny didin'Andriamanitra ho an'ny kristianina tsy misy fitaka. Ao amin'ny epistily nosoratan'i Jaona voalohany, toko 2:9-7 hatramin'ny 1:11 no mofinaina voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity. Andeha vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao aminy tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Ry malala, tsy didy vaovao no soratako aminareo fa didy ela, izay nananareo hatramin'ny voalohany. Ny didy ela dia ilay teny efa renareo, ary koa didy vaovao no soratako aminareo dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo, satria miala ny maizina ary mazava marina no mahazava ankehitriny. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy, kanefa mankahala ny rahalahy dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Izay tiany rahalahy no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fahatafitohinana ao aminy. Fa izay mankahala ny rahalahy dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany, satria ny maizina no efa nahajamba ny masony. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny didin'Andriamanitra ho an'ny kristianina tsy misy fitaka. Izany hoe kristianina tsy misy fitaka izany, kristianina tsy mitapi-drano, na ny mara amin'ny teny frantsay hoe authentique, no tanjona ho an'i Jaona raha nanoratra ity epistily ity izy. Mitondra fanazavana hitady izay hahatonga ny kristianina ho raitra, manana fifandraisana velona amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany, ary dia tarafina amin'ny fampiarana ny fitiavan-drahalahy. Izany no ananana kristianina tsy misy fitaka. Eto dia asongadin'i Jaona fa natohinana fahalalana an'Andriamanitra, firaisam-po amin'Andriamanitra, izany hoe natohinana heverina fa fiovam-pon'ny olona iray ka hahatonga azy olom-baovao, na antsonako hoe olona ao amin'ny Kristy, dia tsy azony dinganina mihitsy ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Izany mahatonga ny Jaona miteny fa na iza milaza fa mahalala an'Andriamanitra kanefa tsy mitandrina ny didy dia mpandainga izy. Tena miara-dalana amin'ny firaisana amin'Andriamanitra, andany ota sy ny nofo rehetra ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Ambara mantsy fa tsy miova ny votoatin'io didy io, na le didy ela na le didy vaovao, tena maharitra mandrakizay. Ny nahatongavan'i Jesosy Kristy tetỳ ambonin'ny tany mantsy dia tsy nanafoana ny didy, fa manamarina azy. Eny, i Jesosy Kristy mihitsy no manapirofo ny fankatoavana ny didy tokony ho ataontsika. Ary no avozin'i Jesosy aza ny didy ny amin'ny didy fitiavana an'Andriamanitra,
sy fitiavana ny namana. Eto amin'ny 15 hatramin'ny 11 dia sokajiany Jaona ho tahaka ny mazava na ny fiainana ny mazava ny antsoina hoe fitiavan-drahalahy. Izay rehetra mandeha amin'ny mazava dia miaina ny fitiavan-drahalahy. Izay rehetra tsy manana fitiavan-drahalahy kosa dia tahaka ny mbola mandeha amin'ny aizina na ny aizina no mameno azy. Lay fahalalana an'Andriamanitra na lay fiovam-pon'ny olona ka tonga antsika amin'ny teny hoe olom-baovao izy, arak'izany dia mifamatotra mandrakariva amin'ny fanarahana ny didy, indrindra ny didim-pitiavana. Tsy afaka miolon'olona samy irery mantsy ny kristianina. Tsy azo mipino ataony no mitokatokana sy miolon'olona samy irery satria kristianina izy, fa tsy maintsy asehony amin'ny mpiarabelona aminy, amin'ireo manodidina azy, amin'ny fiarahamonina rehetra ny fitiavan'Andriamanitra. Raha ny marina kokoa dia io fitiavan-drahalahy na ny fitiavana ny namana, fitiavana ny hafa io no marika hita maso ny amin'ny sipirofo ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ireo rahalahy, ireo namana, ireo manodidina hafa rehetra ankoatrantsika no solo-tenan'Andriamanitra tokony ho tiavina ety ambonin'ny tany. Tsy mandeha ila arak'izany ny fifandraisana amin'Andriamanitra, fa ny kristianina tena izy, ny kristianina tsy misy fitaka, tsy mitapidrano, dia hita taratra amin'io fitiavan-drahalahy izay asehony io, ka hanasongadina mazava tsara fa tsy mankahala ny rahalahiny izy. Na dia ataontsika aza sanatria misy zavatra ataon'ny rahalahiny tsy tiany, dia tsy mankahala ny rahalahy izy, fa ny zavatra mety ho ratsy na fahotana ataon'ny rahalahy no hankahalainy, fa tsy ny rahalahy. Ary izany no hitaomana antsika mandrakariva mba hiaina ny fitiavan'Andriamanitra dia ny ankehitriny, satria izany no ahafantarana fa mpianatra isika raha mifankatia. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, aokary tsy ho raviravina an-tentina ny fanarahantsika an'Andriamanitra na ny maha-kristianina antsika. Aoka tsy ho somitika ivelany tahaka menaka fotsiny ny fahalalantsika an'Andriamanitra na ny maha-kristianina. Toa hita ivelany fa mpivavaka, toa hita ivelany fa kristianina, toa hita ivelany fa toa manompo an'Andriamanitra kinanjo. Lavitry ny fitiavana ny hafa, lavitry ny fifampitsombinana, toa fankahalana aza indraindray, eny toa lolom-po mihitsy. Aoka anapaka ao anatintsika ny fitiavana ny namana, ny fitiavana ny hafa, ny fitiavan-drahalahy izay marika hita maso ny amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay ilay mamelona ao anatinay mandrakariva ny fitiavanao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay nafohinao, ilay nirahanao ety amin'izao tontolo izao. Dia ino izay Tompo, manahaka ny fitiavananao ihany koa, mandeha izay tony nandehananao, ka dia ho tiany namanay tahaka ny tenanay. Entinay ambavaka manokana ny fitiavana sy ny fifankatiavana, ny fifanampiana sy ny fifampitsombinana eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena misy anay, indrindra fa ny eo anivon'ny fiangonana, ny fifanampian'ny samy mpino, entinay mba tsy hisy fihatsaram-belatsia, fa ho taratra sy ho mariky ny fitiavanao Andriamanitra madio tsy misy fitaka izany, ka dia ho hita mivaingana sy hita maso, azo tsapaitanana eo amin'ny fiainanay tsiraray avy.
dia da io ny asa sosialy rehetra ataon'ny fiangonana, da io tompo ny fifampitsimbinana ataon'ny fiangonana amin'ny endrika hita maso, ny fitezana zazakamboty, ny famelomana ireo toby fiahina ny eny anjorom-bala, ny hôpitaly, ny sekoly, ny asa ny homoneria amin'ny lafiny rehetra, amin'ny endriny rehetra samy apetraka eo am-pelantananao. Aminaran'i Jesosy Kristy zokonay, anaovanay izany vavaka izany. Amen.